Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity alarobia fa 7 volana febroary ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao tombo-taona izao indray fa tsika mandray ny teniny. Lohanderantsika ny mofinaina io dia efa afaka isika. Andriamanitra tsara andesan-danitro mbola velom-pisaonanao izay ny amin'ny fitantananao anay manokana ary misaotra anao izay fa mbola posakao ao aminay mandrakariva ny fahasoavanao. Indray teninao izay ankehitriny dia metezinao hiasa eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao fikomiana ny tsy fankatoavana. Nalaina Matio 5:7 manao hoe ary amin'izany na azovy na zovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy no mankatoa sy mampianatra an'ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Hoy ny teny manao hoe fa na iza diso amin'iray loha dia meloko amin'izy rehetra ihany koa. Tsy nabetsahany tsy fankataovana vita tsy akory no anaovana azy hoe ota, fa ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zava-madinika indrindra, satria io no mampiseho fa mbola misy firaisana amin'ny io tany fanahy. Mirona maka aminy ny fo, ary izany dia fandavana ankitsirano an'Andriamanitra, fikomiana amin'ny lalàn'ny fanjakany. Raha navelanao an'izay daniny kibony ny olona ka hiataka amin'ny didin'i Jehovah ary amorona fitsipika ho an'ny tenany, dia hifanipaka toy ny valala-karona izy ary esoriny tsy ho mpanapaka azy intsony Jehovah. Hanandra-teny izy ary hanetsakitsaka sy hanala-baraka ny sitrapon'Andriamanitra masina sy ambony dia mifikasany feno fitiavana ho an'ny olona. Ny tsy fihontsonany amin'ny lalàn'Andriamanitra dia mampiditra azy ho miaramila ny Satana. Tsy amin'ny teny iray na amin'ny teny maro fa ny teny tsirairay avy nolazain'Andriamanitra no tokony hivelomantsika olona. Tsy misy teny tokony ataontsika tsirambina. Na toy inona no toy inona ankelezana izay heverantsika azy fa mahavoantsika io. Tsy misy na iray aza amin'ny didy izay tsy natao hosoa sy ahasambarana ho an'ny olona na eto amin'ity fiainana ity na ny amin'ny fiainana ho avy. Fa izay tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra no ilainy aiza na ilainy aza. Izany dia manjava ny fefy izay tokony haharo azy, fa manisy banga idiran'ny fahavalo izay androdana sy andringana. Nataon'ireo razabentsika tsirambina ny ilany ray tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga nanokatra ny lalana izay sesehan'ny fahoriana teto amin'ity tany ity izany. Ary izay rehetra manaraka ny nataony dia mijenja tahaka an'izany ihany koa. Fitiavana ny fototry ny lalàn'Andriamanitra rehetra ary izay miala amin'ny fitandremana azy dia miasa ho amin'ny faharavana. Aoka ny tsy ho adintsika mandrakariva fa ny fandavana, ny toromarika Andriamanitra ny nalavo an'ireo razambentsika, ny fieritreretana fa tsy ny lalàna rehetra ihany koa ny tokony hankatoavana no efa nahavery hatramin'izay. Aoka ny atsiaro isika fa ombaombam-pitiavana sy omba ny mpinoana an'Andriamanitra no entintsika hanarahana an'ireo didiny ireo fitsipika ireo satria fantatsika fa mahasoa antsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra tsara indrisan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay ho tia ny fahamarinana, ampianaro izay ho tia ny lalànao ihany koa, ho tia ny fitsipika ary ampianaro izay hatoky anao mandrakariva. Aoka ny ho hita taratra ny fiainanay andavanandro fa olona izay miandany aminao ihany koa izahay, manaiky ny fitsipika avy aminao ary manaiky ny toromarika rehetra ihany koa. Ampio izahay mba hanana fitondran-tena mendrika sy fotom-pisainana madio avy aminao ary meo fahazarana tsara avy amin'ny tafiky ny lanitra rehetra izay. Anaran'i Jesosy, amen.